Fenoia miustrawa, fenoia mini sutrawa. Fenoia fanase nawa. Famila no misi sachaya. Sinu sutrawa, fenoia nawa tronco. Veda si avesava maneno. Mbola mila anao misimisy hatrany izay toko. Fanahy masonao mbola mila anao misimisy hatrany ny fonay. Mila anao misimisy hatrany ny fanahinay. Mila anao misimisy hatrany ny fiainanay. Fanahy masonao angely entanao. Maniry mafy anao. Fenoia ministrao ako. Fenoia ministrao. Fenoia fanasena. Famila no misimisy hatrany. Famila no misimisy hatrany. Famila no misimisy hatrany. Fenoia no atompony. Famila no misimisy hatrany. Famila no misimisy hatrany. Fenoia miaravatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia manona ny fiadanany Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny voninahiny anapaka ny apontsika tsiraray rehetra izany miarabantsika rehetra zanak'Andriamanitra na ny zanany ihany koa tafiditra ao anatin'izao fandaharana izao misalasalany amin'ny mbola tokony andraisana famonjena sy ny atsapazana amin'ny Jesosy Kristy tsy manino izany libre arbitre ny olona rehetra fa ny anjarantsika dia mizara ny témoigner mampafantatra foana izay tokony hampafantarina sy izay tokony hozaraina ambara-pahatonga ny fetrandro farany iaviny Jesosy Kristy eny amin'ny lanitra aka ny olony iaviny jugement dernier mialohan'ny grande tribulation misy chronologie ambarako atsika vitsivitsy zany bon tsy dia izay loatra ny valamparatsika miaraba manokana ny zoky rahalahy tolotra raha mahazo manana tafiditra ihany koa tonoana amintsika rehetra ny fiadanana loahevitra hitondrana fizarana sy famotsipotsirana ho antsika zanak'Andriamanitra atao anatin'ity fandaharana ity ho antsika curieux ihany koa ho antsika izay mbola misalasara araka ilay niteneniko teo miaohatra manao tsidipahatra manarangarana manao espion misy zany tsy afaka lavana zany ary izao vanim-potoana farany izao tena mampirongatra amin'izay resaka espionnage izay amintsika zanak'Andriamanitra zany hoe itsika zany reperan'izao tontolo zao amin'izao vanim-potoana zao que ce soit hoe misy réussite amin'ny fiainantsika dia manakolazaina amintsika foana izao tontolo zao en échec tsy fahombiazana ny fanompotsika tsy fahombiazana ny zavatra ataotsika tsy fahombiazana ny fiainantsika andavanandro na izy io hoe permissive avy any ambony zany hoe Andriamanitra no manamboatra n'ilay contexte isehoany ny voninahitr'Andriamanitra izay resaka izay dia asiko detay kely misy atsipriany lalina be mihitsy satria raha tonga amin'ny olona anankiray mpino anankiray izay tranga izay tranga raha jerena amin'ny maso ivelan'izay maso pahitana amin'ny corps métaphysique amintsika olombelona izay dimension première raha de tsy fahombiazana fa ao amin'Andriamanitra tsy misy an'izay hoe tsy fahombiazana izay fa Andriamanitra no mampisy
Andriamanitra no mamela malalaka permissive an'ilay tranga iseho ahafahany voninahitry'Andriamanitra maka toerana sy mipetraka tsara eo amin'ny fiainam-panahin'ilay mpino ary ny mba hisongan'ilay mpino amin'ny dimension spirituelle ambonimbony kokoa, dimensiona miakatra hatrany mba hatongavan'ilay mpino any amin'ny fetra fahatanterahana. Ary zay ilay tsindry teny nataon'i Jesosy Kristy tamin'ny mpianatra hoe aoka ho tanteraka ianareo tahaka ny fantanterahany ray zay any an-danitra. Tsy fantatro hoe ahoana ny fomba iasan'ny sainao maka sary an-tsaina an'izany zavatra ampitaiko zany, mi-imaginer an'izany message ampitaiko zany hoe aoka ho tanteraka izalo zany, za zany passer message aminao aoka ho tanteraka isika satria ho an-danitra ao perfection parfait, tsisy cohabitation amin'ny satana ohatra ny tao amin'ny sahany tena ao an-danitra ao fa tena hoe parfait, tsisy kianina fiainana feno an'izay fahatanterahana izay, de mitaky compatibilité izay, zany hoe isika zany de mila compatible amin'ny fahatanterahana. Maka an'ilay image tsindrim-peo nytenen'i Jesosy Kristy tamin'ny mpianatra teo hoe aoka ho tanteraka ianareo. Eo fotsiny aloha de betsaka ny fanontaniana, ça travaille dans la tête, betsaka ny tsindrim-peo, betsaka ny faingo, ny virgule, ny fonoteny, izay zavatra rehetra afaka anindritsika an'izany hoe ahoana, comment fahatanterahany ray izay any an-danitra dia ho Elohim Andriamanitra tsotoa naseho an'i Jesosy Kristy zany, de isika nefa takina ho tanteraka isika nofo sy raha. Za rehefa na tsy misalasala amin'ny baiboly za rehefa na tsy misy doty amin'ny fahamarina amin'ny baiboly, na de betsaka raha ny olona no ary zany efa voasoratra zany efa profesia faminaniana ary efa miainana zany tsika, fa ny teny ratsy ny fanamasina ny olona amin'izao vanim-potoana iainantsika zao ny mpaniratsira, ny apostazia, ny femoran'ny olona, blasfemia araka ny teneniko teo mpino isan-karazany izay manao ny baiboly sy ny tontolo ny baiboly, ny tenin'Andriamanitra, ny fanamasina ho intérêt personnel, manao an'izany ho moyen, ho fomba ahafahany manatanteraka ny intérêt any personnel, fa matotra amin'ny resaka ego zay ny amin'ny resaka fampidirana. Fa ny tena aloha hevitra tena tiako tsindrina amitsika, hitondrako fampizarana amitsika voalohany amin'ny tenako de amitsika rehetra, ianao ihany koa mizara ho anatin'ny commentaire sy sous-commentaire rehetra tsy maninona, de hoe raha ho avy ny zanak'olona moa hita finoana ity ambony tany va izy. Zany fanontaniana izany ry havana tokony tsy hampandrimandry atsika zany, tokony tsy varimbariana atsika pino zany, tokony zany tsika pino amin'izao vanim-potoana vaninandro faran'izao tsy tokony pino hoe matoritory mitsapa an'izay finoana zay, tokony pino persévérer, resy lahatra amin'izay lanjan'ny finoana izay ao anatitsika, satria io finoana io mantsy no mampiseho, mampiaina ny expérience amin'ny mahapino ny olona anankiray. Finoana arahanasa ozy ny bokin'i Jakoba, zany hoe mino isika atraveran'ny fisainatsika sy ny fieritreretantsika, mino isika satria tafiditra ao anatin'ny conviction personnelle, resy lahatra amin'ny baiboly, resy lahatra amin'ny tenin'Andriamanitra, resy lahatra amin'ny toriteny. Ny finoana de avy amin'ny toriteny de tenin'i Kristy, haitsika rehetra zany versicle pino isika satria mpamonjy grille de programme, mpikambana amina fiangonana anankiray, atokom-pinoana anankiray araka ny dénomination isan-karazany avy. Fa est-ce que mipetraka ny fanontaniana hoe miaina ve ilay finoana ao anatinao, miaina ve ilay finoana ato anatiko, miaina ve ilay finoana ao anatitsika?
ary tena hoe manaitra ny saitsika hoe sao dia isika manompo fotsiny ihany fa tsy miaina fiainam-pinoana, sao dia isika makany am-piangonana ihany fa tsy misy fiainam-pinoana, sao dia isika mizara tenin'Andriamanitra fervente be amin'izany ohatran'izao ataoko zao, fa tsy miaina fiainam-pinoana. Attention. Hébreu 10:7 ny oloko marina dia ho velon'ny finoana, fa raha miembotra izy dia tsy sitraky ny fanahiko. Abakoka 2:7-7. Eo anatrehan'Andriamanitra zany, eo anatrehan'Andriamanitra tsy to Jesosy Kristy, eo amin'ny fiasan'ny fanamasina, dia io finoana io no mamaritra ny fahamarinan'ny olona anankiray amin'ny zavatra inona. Tanao reo reny mpakeny Ambatondradamo reny, izy nge tsy makenikeny fahatany izy, fa ny finoana velona ao anatiny, ny finoana any karazana mpanjaka tany aloha tany, Rasoerina ry Radama ry Ranavalona ry Bedabe. Ilay finoana ao anatiny no mitondra anazy hisaika eny, no mitondra anazy hino amin'ny resaka hoe mandravasarotra ny voamaintilany, karazana zavatra isan-karazany, talapetraka sy ny lay finoana miteny ao anatiny, velona ao anatiny lay finoana. Zay finoana izay no maniraka azy sy iaina ny fiainam-pinoana. Dia izay no verset, izay no zavatra hitondrako fizarana amintsika eto. Hoe isika raha ve en tant que hoe chrétien, que ce soit hoe racheté, resaka dimension zay, fofombady, vady ampakarina, hatrany amin'ny resaka perfection dia milaza ohatra hoe Jesosy Kristy tsy mpino Jesosy Kristy tsy olona mila mino. Zay koa tsara fantatritsika, zay tsara apetraka izay famarinana zay. Jesosy Kristy dia olona tanteraka izy na ny tafinofo sy rara. Zany hoe isika izay tsy tanteraka no mila mino, ary finoana io no mampakatra atsika ho amin'ny dimension miroso makany amin'ny fantanterahana. Tsy haiko na azonao zany zavatra ampitaiko aminao zany. Jesosy Kristy tsy mila mino izy hoe mivavaka izy dia miandro valim-bavaka finoana, hoe satria izy ohatra hoe aka ohatra mivainga antsika hoe amadika ny rano divay izy, dia tsy hoe nivavaka be izy na hoe nisy épreuve be nataony, na hoe nisy acte selon izy amin'ny maha olona azy, procédure nataony, satria izay ny finoana. Misy zavatra tsy maintsy arahantsika, misy zavatra irosotsika, pratikatsika, dia ny tenin'Andriamanitra tsirairay izany. Tsy tamin'izay Jesosy Kristy, fa Jesosy Kristy raha namadika ny rano ho divay izy dia miteny izy, ary en même temps izy miteny dia mivadika ny rano tonga divay. Zany hoe zay lay dimension tanteraka. Dia izay tian'Andriamanitra hanamboarana atsika, fa alohan'ny hatongava atsika amin'izay dia tsy maintsy miaina karazany zavatra be da be aloha tsika, mamelona ny finoantsika, mampatanjaka ny finoantsika, tonga ny keza be atao anatsika ny finoantsika, dia misonga makany amin'ny tanteraka amin'izay isika. Zay zavatra izay tiako voray anao, ary tsara hoe fomba fiainanao sy fanomponao amin'ny pratika ny Baiboly sy izay voasoratra nambaran'ny patriarka rehetra, ny mpaminany, ny bokin'ny lalàna, izay rehetra tontolon'ny Baiboly hatraty amin'ny révélation, satria raha vao tsy ao mihitsy io bazy ny finoana io dia mandrava ny fahamarinan'Andriamanitra isika. Voray nga manino aka tantara atsika atao amin'ny Baiboly, mpanjaka voalohany 7:12. Haitsika rehetra izy ity tantarana vehivavy anankiray mpitondra tena. Raha miresaka vehivavy tsika dia tiako ianao anakatra fisainana ara-panahy vehivavy midika ihany koa hoe fiangonana. Mpitondra tena izany dia
olona tokatena mety hoe efa maty vady na tsy nanambady mihitsy fa ny contexte eto an'ity mpanjaka voalohany toko fafito amby folo ity de vehivavy mananjanaka zany hoe mety efa maty vady izy na mety efa nisarabady afaka imaginetsika daholo zany sary rehetrarehetra zany fa mpitondra tena izy raha izay zany ny contexte eto de misy aneli mpaminany de misy ahitany be mihitsy namely ny firenena isan-karazany avy ny siny Eli mpaminany sy ty vehivavy atao amin'ity tokony mpanjaka voalohany toko fafito amby folo ty vehivavy manano tena mananjanaka tokana de rehefa namely ny ahitany ary namely mafy ny ahitany de vokatry ny fahotantsika averiko indray le karikatura teo hoe vehivavy fiangonana midika zany hoe lay vehivavy manano tena eto de mipino ihany koa tiako atsika anana an'izany fisainana zany isika pino aitsika rehetra Jesosy Kristy niakatra any an-danitra izy manatanteraka fisoronana zany hoe ao anatin'ny contexte zany tsika séparé am' Jesosy Kristy lasa any an-danitra isaorana ny Andriamanitra tsy to fa nandefa ny fanahy masina izy fanahy zany ary de ao anaty contexte tsika toy ny hoe manano tena zay ny tiako ampitaina aminao de eto misy aneli mpaminany zay ampiasainy ny fanahy masina arak'ilay karikatura image nazavaiko teo hoe nalefa n'Andriamanitra ny fanahy masina rehefa lasa niakatra Jesosy Kristy tonga nanano tena isika de ao anatin'ny ahitany voatsiaingana voatsiela isika no miaina ahitany tato Madagasikara de misy ny famoronana orana artificiel sy sisa rehetra bref efa nasiko resaka kely moa iny fa betsaka ny tsy nahazo ny fanazavako tao anatin'le izy hoe ny resaka orana artificiel de ho ana manokana zay mpandalina ny baiboly tahaka anao sy mpijery misitraka ny tontolo ara-panahy de ny zavatra artificiel rehetra de hitanareo mitovy amin'ny lehilahy ho vaina vehivavy zany amiko mialatsiny sarombavy ampandrina nono tsindromoma ny fitombenana amboarina ny maso ny molotra de manao selfie de manao intéressé mizara fanampiana sotran'izany artificiel fa tsy naturel tsy mijanona maha vehivavy azy lay vehivavy fa miova lehilahy na tsy mijanona maha lehilahy azy lay lehilahy fa miova vehivavy artificiel fa tsy naturel de ohatran'izay le orana artificiel deja hoe pourquoi no tonga amin'ny maintany isika ny vokatry ny fahotantsika no jinjaitsika tsy afaka andany zany tsika ary sika de miteny hoe dérèglement climatique de tanisainao daholy hoe fikorotanana ny toetrandro tanisainao daholy ny fanapahana ny ala tanisainao daholy ny tsy famboleka-azo tanisainao daholy ny tsy fijariana ny tontolo iainana amin'ny endriny isan-karazany ny resaka sac plastika sy loatran'izany fa malgré tsy de aseho loatra ny ohatra hoe usine ngezabe mpamokatra arina charbon mpamokatra tôbila ora nefa ny tôbila mipollué ny diesel tsy de resahana zany satria satouche le portefeuille le porte-monnaie ny fanjakana zay ny tenenako atsika hoe zany resaka artificiel zany ny zavatra rehetra vokaritsika ihany no mamono atsika isika olombelona ihany no mietofé atsika ny fahotantsika ny manakenga atsika de aveo misy am'izay olona manandra tena ho mesi karikatura ndray zay ambarako zay hoe amonjy de zay ny zavatra nisy tao Madagasikara hoe déclenchena ny pluie artificielle zay zay mety tsy resy lahatra am'izay ianao fa zay ny fandiniako pedabe tsy resy lahatra tam'izany pedabe mandefa message taty amiko manakihana sy ny sisa rehetra miteny ratsy tsy maninona izy miteny ratsy fa itsika miteny zavatra tsara milaza ny sitrapon'Andriamanitra itsika donc zany le orana artificiel déjà aiza izy no milalao anan'le izy eny amin'ny Efesianina toko fahenina andininy faharoambe folo fa nazavaiko ihany koa zay hoe eny amin'ny rivotra izy manapaka eny amin'ny rivotra satana manapaka eny izy mikirakira ny produit chimique isan-karazany idéclencheny an'le izy hoe orana artificiel hoy izy ale voara koa fa indraindray zareo mijery météo zany hoe anaty fonteny misy mandainga akory zareo
bref ajamiko iny resaka iny fa iverenako le ohatra iny mpaminany eto sy ilay vehivavy manano tena de nandalo ny ahitany eto zany tsisy afaka nanao orana artificiel teto am'ty contexte ity de rehefa namely ny ahitany ary de nety mifanahy Eli mpaminany hoe ndany ianao Eli mpaminany ozy izy rehefa ritra daholo zany ny renirano a tamin'ny toerana manodidina ritra ny renirano tao Antananarivo renivohitra ritra ny renirano tany Toliary kere tany amin'ny sud-est kere tany Diego ritra ny renirano zany partout de nisy mpaminany antsoina hoe Eli nety ny fanahy de nyteny tamin'izany mpaminany zany a ny fanan'Andriamanitra hoe miangiay ianao ry Eli mpaminany ozy izy de mankanesa any Zirafata namany Sidona fa any a de misy vehivavy mpitondra tena hamelona anao mahitany be zany Madagasikara manipy message sady aho hoe ninona zany ka miseho Madagasikara ninona ka miseho amin'ny fiainanao misy resaka finoana ny tiako tsindrina ao anatin'izay ninona tsy fampina maina ny fiainako maina tontolo misy ahy de ny contexte aloha zany voalohany indrindra tokony hisy eo amin'ny tokantrano anankiray eo amin'ny tany maintany anankiray de tsy maintsy misy an'izay fitarihan'ny fanan'Andriamanitra izay ho amin'ny olona anankiray tahaka ny Eli teto na vondron'olona na ianao ihany koa ataovy amenina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy alleloia satria izay no afaka lalana fampahitana hitondran'Andriamanitra antsika hivoahana amin'izay zavatra mangeja itsika izay hisin'ilay finoana makatoerana sy fisongana makany amin'ny fitombona ara-panahy de izay ny zavatra misy teto Eli mpaminany zany eo de eo ohatry non'olom-pona fotsiny izy de hoe ndany ianao ozy izy makanesa de nenteko le toerana hoe mandeha any amin'ny Zirafata na amin'ny Sidonia fa any misy vehivavy mpitondra tena amelona anao imagineo zany ka zany mpitondra tena tsy piasa tsy misy fidiram-bola olona efa nilozam-bady tsy confortable dikan'izay le hoe mino fotsiny zany ianao manaiky fotsiny ianao satria Eli mpaminany teto de tsy nandà fa vetrany izy de nandeha satria misy an'ilay finoana mipetraka sy mahazo toerana ao anatiny ary zay ny tena tiako ampitaina amintsika fa ny zavatra misy anery havana amin'izao vanim-potoana zao de ny contraire mamonjy fiangonana daholo ny mpino fa tsisy finoana mipetraka ao anatiny zay le finoana zay mampiseho ny teolozian'ny karazana épreuve rehetra eo amin'ny fiainana zay mihitsy mantsy le izy lay finoana velona sy mahazo toerana ao anaty tena hoe manorina fiainana mandrava fahafatesana ao anaty eo amin'ny fiainana eo amin'ny manodidina azy eo amin'ny firenena zay mihitsy le izy zay ary zay nitrangy eto amin'ity mpanjaka voalohany toko 7 ity resaka finoana ihany tsika de tao anatin'ny contexte io mpanjaka voalohany toko 7 ihany koa mbola finoana ihany koa nandehanany Eli any amin'ny tany foana Eli ambonimbony ery de iza no namelona ny Eli ny goaiky fantatsika rehetra zany goaiky zany biby maloto biby impur fatikena ny fihinan zany goaiky zany zavatra maloto fatim-boalavo cadavre fa incroyable hoe Andriamanitra zany mampahita ny Eli eto mandefa recommandation mandefa ordre mampanaiky any Eli ary zay zavatra izay ho atiako iseho sy fo eo amin'ny fiainantsika tsy zany mila an'izany fa ny baiboly
fa raha vao tsy manana n'izay fifoazany fahamarinana zay nazavaiko tsotsotra atsika zay isika de tsy afaka miampita amina épreuve anankiray. Voalohany zany mipetraka aloha izay relation amin'Andriamanitra izay hoe intimité, misy an'izay cordon izay avy any ambony midina aty ambany amiko sy Andriamanitra. De Andriamanitra mampita hafatra amiko, maniraka amin'ny toerana lieu anankiray zay tsy fantatro. Tranga eto de mpitondra tena goaika ho an'ny Elia, biby maloto. Fa mandeha fotsiny zany ianao am'izay, ianao nefa tsy afaka andeha fotsiny raha tsy maharay an'izay antso zay, izay fanambaran'Andriamanitra izay. Izay zany ny fiandohan'ny fiorenan'ny finoana ao anatinao. Raha fidiniko zany de mila mipetraka tsara aloha ny relation na resy lahatra ny olona anankiray, fa minimum manana etaeta izy amin'Andriamanitra, fifandraisana te hifandray de à partir an'izay misy ny communication divine avy any ambony manetsika an'ilay finoana any anatin'ny olona anankiray. Mampatsiahy anaty tantara anankiray rehefa nanao batisa ministeran'ny Jaona mpanao batisa aitsika rehetra, de nanao batisa ny vahoaka Israel Hébreu tamin'izany vanim-potoana zany, teo daholo ny olona rehetra natao ny batisa daholo. De mba tamy koa zany ny fariseo hoe zay koa mba ataovy batisa. Jesosy Kristy koa nataony Jaona mpanao batisa batisa. De ino nanteny Jesosy Jaona mpanao batisa tamin'ny fariseo? Ho izy hoe mamoazy aloha vao mendriky ny fibebahana. Zany hoe lay relation zany kity amin'ny Jaona mpanao batisa eto. Le finoana mantsy de grain kely izy io. Tanao reny hoe vao mainty lany, voa mainty ny ilany. Zay mantsy le tena heviny de antsoina hoe voa mainty lany, tonono naingana le izy. De mbola kely noho ireny lay grain natakina ty anatsika grain. Ary zay nahatonga Jesosy Kristy ny teny hoe raha manana finoana ianareo ozy izy, na de kely raha tahaka ny voa tsy napy, mafindra tendrombohatra. Fa na ny tenako zao ara de mametra-panontaniana am'izany. Zara mizara aminao de zany mametrahako fanontaniana voalohany tenako. Satria ny épreuve eo amin'ny fiainako, ny expérience ny zavatra iainako rehetra, de manontany tena foana rehefa misy eseko hoe nahoana pourquoi no tsy voahetsiko ny finoako. Finoana arahana asa ozy Jakoba. Nahoana no tsy misy réussite. Le izy mantsy raha tsy misy zay fijerintsika hoe réussite izay, tsy tonga am'izay tanjona hoe fahombiazana izay araka ny fijerintsika. Raha tsara fifandraisana amin'Andriamanitra itsika, de manambara amitsika Andriamanitra, maneho amitsika Andriamanitra ny antony tsy fahatanterahana, ny fitakitsika, ny tsy tokony ho fahatanterahana reny. Important be zany zavatra lazaiko zany. Ary zay no nahatonga nanteny nanipika tsara ny Baiboly ihany koa hoe la relation amin'Andriamanitra Elia mpaminany tsy n'importe qui zany mpaminany zany, fa ny olona anankiray rehefa mahazo ny ositra amin'ny mahampaminany azy, manana ny mystère ny faminaniana, tonga am'izay don izay izy, de nisy relation, nisy onction ositra tonga taminazy. Zany hoe Andriamanitra tsy manositra n'importe qui, fa tsy maintsy misy lay nambarako tary aloha hoe compatibilité, mifanaraka amin'ilay ositra ve ny toe-batan'ilay olona, mifanaraka amin'ilay ositra ve ny toe-pon'ilay olona, satria à partir an'iny Andriamanitra de mitaky mission amin'ilay olona, maniraka an'ilay olona, mampitondra vision an'ilay olona, manatanteraka ny sitrapony amin'ny alalan'ilay olona. Ka izay no mahatonga an'Andriamanitra mitaky zavatra be da be amin'ny toe-pontsika sy ny toe-panahintsika, ny toe-tsaintsika, hoe mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ve. Ry havana, petraka ara ny fanontaniana ho antsika mpamonjy culta isaky ny sabotsy, sabata, na isaky ny lahady voalohambolana, na ny ankoatran'izany mitonona hoe mivavaka isan'andro, na ihany koa hoe intercesseur na intercesseuse, na tsy fantatro, manana andraikitra isan-karazana eo am-piangonana, mpitendry,
pire mpanao adoration, conducteur de louange, nadalovany tena daholo zany mantsy. Lehibe any sampana lehilahy lehibe, vehivavy lehibe, dekona, sy ny sisa rehetra, katekista, na ny ankoatran'izany, petraka ny fanontaniana. Tsapao ny finoana ao anatinao ary izao famantarana izao no anaraka izay mino, ametra tanana marary izy dia ho sitrana ireny. Andray menarana izy. Sotro zava-mahafaty izy. Tsy hampaninina azy izany. Tsapao ny finoana ao anatinao ary. Efa mba niaina ny zavatra, contexte tahaka an'izany ve anao na minimum any amin'izany. Fa zany mpiteny aminao fa raha ohatra hoe routine tsy misy asan'ny fanahy, tsy misy fietsihany finoana, tsy misy an'izay plasina finoana izay ao anatinao épreuve lalovanao dia miasa ilay finoanao, mihetsika dia tonga fahombiazana, resinao midélogé an'ilay épreuve ianao mandrava, mandrodana an'ilay obstacle ianao. Fa raha tsy misy an'izay mihitsy eo amin'ny fiainanao, tena mila mametraka fanontaniana ianao. Mila misy zavatra be da be tokony voamboatra sy amboarina eo amin'ny fiainanao amin'ny mahampino anao. Tsy miteny hoe mivoa amina fiangonana anankiray dia mifindra amina fiangonana iray. Tsy solution izany. Na hoe avy vavaka aty aminy, tsy solution izany. Fa ianao eo amin'ny toeranao, amin'ny ankohonanao ihany dia afaka manangana fiangonana ao aminao, ao amin'ny tokantranonao. Fandiniha tena lalina. Zay ilay any amin'ny bokin'ny filazantsara any amin'ny Matthieu. Rehefa mivavaka nareo dia midira ao amin'ny efitrano, mangingina ao ziza. Fandrainareo any amin'ny mangina ao ziza, meno mivavaka ataonareo ao amin'ny mangingina. Dia mamaly anareo ao anatin'ny silence total. Zay ilay méditation izay. Mampanelo ny havana ditanareo resaka an'izay méditation izay isika, dia zareo any amin'ny spiritisme, zareo any amin'ny occultisme, ny éveil spirituel, sy ny sisa rehetra, reny agent devoly rehetrarehetra eny, ry zareo no miexploiter an'ilay baiboly. Fa paradoxe tamin'ny, zay le attention, zay le ambarana bokin'ny Timothée hoe manana ny toe-panaraka an'Andriamanitra fa mandany heriny. Mandany herin'i Jesosy Kristy, mandany herin'ny filazantsara teo amin'ny hazo fijaliana, ry zareo tsy mino amin'ny fitsanganana amin'ny maty. Tsy mino an'izany rahan'i Jesosy Kristy izany izy. Izy ara tsy mino hoe misy ny devoly, tsy misy ny afobe. Échantillon zany tantsaiko anao zany. Kanefa izy tena, attention, méditation profonde. Tiako tenena amin'izay dia hoe mivavaka amin'ny efitrano mangina. Dia hainy mihitsy mi-exploiter an'io dia tena ohatran'ny hoe olo-panahy be zareo. Ary izy tena hoe mavita mananatra anao, tena hoe misy verbe avec sagesse, tena hoe partageny aminao, misy zavatra tsara lazainy aminao, tahakny hoe tena hoe mampanamboatra anao amin'ny tena hoe fahatanterahana izany. Fa attention, mandany heriny, mandany Jesosy Kristy. Dia izay zany le fanontaniana tiako anairana antsika hoe pourquoi zany isika kristianina, isika mpanara-dian'i Jesosy Kristy, isika fofombadin'i Jesosy Kristy, isika vado ampakarina, resaka dimension spirituelle zay. Maninona isika tsy mi-exploiter ao anatin'ny vavaka an'izany étape rehetrarehetra izany, midira ao amin'ny efitrano mangingina, ahafahan'ilay finoana maka-toerana aty anatintsika, ahafahan'ilay finoana mihetsika amin'ny épreuve rehetra atrehantsika amin'ny fiainantsika andavanandro. Petraka izay fanontaniana izay. Mampanahelo ny havana ny état d'esprit impino amin'izao. Tsy potseko aminao tsony angambany zany. Fa raha mandinika ny pino amin'izao ianao, ohatra hoe adorateur na hoe mpira évangélika fotsiny ohatra, dia ao anatin'ny hira fiderana izy. Fa tsy misy finoana, tsy misy acte de foi mihetsika ao anatin'ny fiderana ataony. Ny tiako tenenina amin'izay dia hoe za efa conducteur de louange, misy fotoana mihira mitomany daholo ny olona ohatra, dia raina Jesosy Kristy, mipelaka ny olona, miverina amin'Andriamanitra ny olona, misy latsaha mibatisa amin'ny fanamasina ny olona, pira sy mpidera ohatra an'izany. Zavatra mbola ambany be zany takiany soratra masina amintsika zany. Ianao ve dia mieritreritra hoe ry Asafa, ry Davida any amin'ny salamy rehefa nidery izy dia ohatran'ny fiderahana amin'izao hoe
amboarina ny volo mandoko lokomena midorehitra be za tsy miteny hoe ratsy zany ny akanjo tena hoe attirant be manaitra tena hoe atao daholo zavatra rehetra mamirapiratra zao ny reglena tsara ny sonoa za tsy miteny hoe ratsy oa zany fa côté zany hoe ao anatin'le hoe séduire fotsiny atao fotsiny zay on séduit zany hoe atao fotsiny zay aroboka amin'ny olona manatrika de apartirany anao miriny de lasa inona ny commentaire-ny olona sy ny interprétation ny olona tsara feo tiany mpideraka fiziko indrindra iny mpidery iny de ohatran'izao fa le acte deux fois hoe nira le olona tsy nisy batisa amin'ny fanamasina nyraisin'ny olona niara nidera taminy fa misy finoana zany tena aminao fa misy finoana zany any anatiny zany ao anatin'ilay hira fiderana zay le tiako ifo amin'ny fisainatsika sy ny fieritreretantsika selon amin'ny baiboly apiko ny fanazavana hitanareo reny mpira ardroka ireny ao anatin'ny contexte fiderana ny fizarantsika mpira ardroka na ny mpira rap na ny mpira am'izao tontolo zao de misy an'ilay antsoina hoe message subliminal zany hoe be da be ny fomba ahafahany manatanteraka an'izay na ny kapily io fotsiny ohatra hoe dans le sens inverse de misy fitenenana miteny ratsy mivemberina de tonga rythme le izy mirima iny fiteny ratsy iny de iny no ancré any anatin'ny esprit an'le olona tsy hita maso zany ny asany amin'ny tsy hita maso de tonga miadore lasa tonga fanatika lasa tonga mpiankina lasa tonga misitraka idolatra amin'ilay pira le olona de ohatran'izany daholo reny any amin'ny ardroka lasa misy mamono tena misy manao maloto eny antsehatra efa hitantsika zany misy be da be ny témoignage afaka zaraina amin'izany fa bon côté négatif le izy de tsy de tantaraintsika tsy de tahintsika firy fa nairako ny saintsika fotsiny hoe maninona ary zany zavatra rehetra izany no exploiten'ny satana de aveo lay mpihira mazava ho azy fa lay mpihira tonga sitrahan'ny olona tsy afaka andany ty teniko ty nareo fa ny akamaroany reny mpihira reny de fa misy fifanekena miafina ataony amin'ilay devoly ivavahana pacte de manina izy manao an'le fanekena manina izy no manaiky manina izy miditra amin'ilay alliance zay ilay finoana izay ary raha mandinika isika de tena mandroaka vola dieu de mamona miséduira tanora ho very any amin'ny elo esprit de séduction sy ny sisa rehetra karazana esprit isan-karazany miasa amin'ny alalan'iny olona anankiray iny fotsiny any devoly de izay côté izay no inversé anao côté réversible zany efa ty amin'ny lafiny ilany indray paradoxe tamin'ny lalana makany amin'ny ratsy fa makaty amin'ny tsara maninona ny mpira filazantsara am'izao no variana amin'ny resaka show resaka challenge mifaninana fotsiny pour être célèbre laza voninahitra raha mandinika isika dia any daholo satria riavana tsy ao ilay finoana satria finoana io no maneho antahotra an'Andriamanitra tsy miaina n'ilay finoana akory izy mihira fotsiny izy fa tsy velona ao anatin'ilay finoana mihira fotsiny izy pour arranger an'le resaka solfège sy ny resaka gadokira mihira fotsiny izy hirindrany ny tononkira mihira fotsiny izy aprima ny zavatra rehetra fa tsy ao ariavana ilay finoana mampitodika amin'Andriamanitra zany teny amintsika fa Davida de mpidera iasafa de tahaka an'izany sy ny sisa rehetra fa matoa Davida navita nanoratra ny boky ny salamo milaza fa aminanina ohatra hoe Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fitsaliana mangetaheta ny fanahiko torovana toy ny fofaty hozy Jesosy Kristy Davida nefa maminany amin'izany any amin'ny boky ny salamo tsy haiko hoe firinjato taona mialoha zay ilay finoana riavana be da be ny asan'io finoana io
mampahita na izay vision raha zay konao zay fotsiny ary mitélogien an'le karazana épreuve be da be sy obstacle eo amin'ny fiainana zany mo dimension ambany be zany zany manahirana atsika tsy matetika mila mihetsika ny finoanao mila mihetsika ny finoko mila mihetsika ny finoantsika témoignage anankiray izy zaraiko amintsika nafinaritra be izy ty misy ramatoa anankiray manano tena ihany koa sahiran'izy ara-pivelomana totody tamina pastora izy de vavaka anao izy pastora vavaka ho azy pastora tsy ampy ny vavaka ataoko izy pastora fa ianao ihany koa de mivavah de tonga tany an-trano izy de mivavaka ihany koa ny olona nefa hitakotrosa ny anina ho anina tsy misy tena hoe abotsy sofina tena hoe ala limity mihitsy mivavaka ny anao mivavaka ny ravehivavy mivavaka ny mpanompony Jesosy mivavaka tamby fony izy naharitra mivavaka izy naharitra mivavaka inona ny zavatra niseho izy mivavaka eto ny zanany tokana milalao any tokotany any nisy mpandalo olona tsy fantatra akory mafatifaty ay ianao izy le olona ty tout mignon de lay olona nanome vola azy incroyable ozy ianao zany zavatra zany mety tsy mino an'izany ianao de lay vola nomeny lay mpandalo azy an'lay zaza le zaza mitondra tany amin'ny reniny zay mbola mandohalika mivavaka tena hoe nanetsina n'lay trosa ho takina mihitsy zany ny fiasan'Andriamanitra rehefa tam'izay ramatoa zay ihany mety hoe nandeha sy marina izay tranga izay fa ny anao mety ho tranga hafa fa sao de anao aniraka ny zanaka hoe nana makany atokotany de rehefa misy olona mandalo de mitaky vola tsy mandeha aminao zay zavatra zay tsitatsita tsiaritra fotsiny fa ny tena tiana mitaina amintsika de la herin'ilay finoana raha ho avy ny zanak'olona ary mo hita finoana ety ambony tany va izy maina ry havana mipino am'izao vanim-potoana iainantsika izao makina ny contexte iainantsika de metofe ny finoantsika mamono ny finoantsika maninona no miteny amin'izany hoe mamono ny finoantsika ny zavatra iainantsika manokatra televizion ianao zavatra lazainy eo amin'ny tele io de mifanasana ny atidoanao ambara ny plaza vaovao eo surtout aty amin'ny tany mandroso aty Eropa de sasana ny atidoanao ho dépendant tary ambony any resaka orana artificiel raha nandinikisika de voizina matetika hainao manjery televizionna malagasy ny radio RNM sy ny radio tsy miankina izay pomba ny fitondrana fanasana atido fa izany zavatra rehetra zany mamono ny finoanao ça travaille dans la tête androany ianao maheno an'iny première dose vaccin Covid, deuxième dose vaccin Covid, troisième dose vaccin Covid. Iny foana ny verimberiny aminao eo. Tsy miteny hoe ratsy ny vaccine Covid, ohatra zay raisiko anao sy zaraiko aminao zay. Zako tsy miteny hoe manaovana aza manao vaccine Covid, libre arbitre ianao. Fa ny tiako ampitaina aminao de hoe izao tontolo zao de ny amono ny finoanao. Ary zany ny tanjon'ny mondialisation ny sy ny hafainganana ny firoborobon'ny internet sy ny zavatra rehetra misy eto amin'ity zao tontolo zao ity. De raha mandinika tsika ny génération misy am'izao, au lieu de hoe mivavaka izy, mipartager tenin'Andriamanitra izy, au lieu de mamaky baiboly izy, au lieu de mitaiza ny ao anatiny izy ny corps âme espriten ho amin'ny voalohany indrindra ahafahany manana relation amin'Andriamanitra, faharoa ahafahany ny finoana grain voatsinapy mipetraka ao anatiny mitombo. De inona ny zavatra misy? Mitoky amin'ny zavatra rehetra zay voizina amin'ny aino manjery izy. Ny solution rehetra amen'ny hôpitaly sy ny dokotera izy. Za tsy miteny hoe ratsy ho azany. Tanareo, tsika zao ohatra hoe marary an-doha, réflexe avy hatrany de mandray doliprane
de ça travaille dans notre corps de misy effet cause de misinda ny aretin'andoha satria prouvé scientifiquement fa izany rehetrarehetra zany efa mamono ny fonotsika satria tsika misy fotoana mivavaka misolo ny aretin'andoha ko Jesosy Kristy zavatra kely zany tsy de taheko amitsika zany fa na ny tena izao raha tratran'izany de tsy misy ny valim-bavaka mikasika an'ilay fangatahantsika tsy misinda ny aretin'andoha farantsika mandray doliprana zany hoe tsy voahetsika ilay finoana tsy mibaiko aretintsika tany amboroana ny teny aoka isika iroso amin'ny fantanterahana fa peritreretana avokoa zany zavatra zaraiko atsika zany tsy mora ry havana ny épreuve tsy maintsy lalovantsika ary tsy mora ny manara-dian'Andriamanitra tsy zavatra simple fa raha izay fotsiny ihany zay zavatra ny tanysaiko anao hoe aretin'andoha fotsiny zay ihany de akapareo amin'ny exemple isan-karazany ny zanakao makany am-pianarana io mamono ny finoana ihany koa désolé fa extrême milaza am'izany ary izay ny tokony ananantsika fitaizana mipetraka tsara manoloana ny zanantsika surtout ny génération am'izao manana argument be izy manana connaissance avolenta be izy hoentiny miresaka aminao ary sy tenako zao ny victime an'izany fa tsy mora amin'ny zanako fotsiny ihany raha lasa ranabavy zanako mianatra ingénieur ny informatika ary mivavaka foana zay manao cellule isan-kalina fa tsy mora havana satria ny collègue ny any amin'ny école ny fianarany ny zavatra démontré aminazy ny chiffre isan-karazany défile eo amin'ny écran informatique miprouvé ny résultat précis avoaka an'izany rehetrarehetra izany mamono finoana daholo ry havana miainga eto amin'ny angle ohatran'izao ny fusée de ny informatique no mibaiko azy de tonga any amin'ny tsy takamaso de mametraka satellite de midina de velona le olona de misy para idinany sy ny sisa rehetra sans un sauf vita accompli ny résultat rehetra satisfait ny ingénieur sy ny sisa rehetra zany ny zavatra iainany sy ratoviny malgré ity am'ty zao tontolo zao ity ny ahitantsika faorina izany rehetrarehetra fa ity zao tontolo zao ity mety ho feny finotsika mamono ny finotsika ary eo lay bataille surtout isika ray aman-dreny za zao victime an'izany gaga ngamenao hoe za mizara tenin'Andriamanitra mitory tena fa bataille zany ry havana bataille zany eto de manipy message amitsika ray aman-dreny isan-karazany matetika isika de miandry fotsiny hoe sekoly alahady sekoly sabata de any ny éducation baiboly tenin'Andriamanitra mionona fotsiny amin'ny zavatra any fa isika ny premier responsable ary isika ny percutant kokoa isika ny misy vaikany kokoa mampita soratra masina amin'ny zanakitsika expérience iainako zany ary ny baiboly de isika ny autoritaire voalohany indrindra zay mahatonga ny baiboly ny teny hoe manajany rainao sy ny reninao dikan'izay de hoe isika ray aman-dreny zany manana ny lien cordon ny autorité amin'ny zanakitsika ka raha isika no mampita soratra masina mampita ny famarina amin'ny baiboly mampita ny atao hoe valeur ny finoana ny lanja ny finoana amin'ny zanakitsika fa tsy n'importe qui désolé amin'ny terme tsy hoe tsy midika koa zany hoe n'importe qui ny mpampianatra sekoly sabata sy ny sekoly alahady sy ny katekista sy ny vehivavy lehibe sy ny tanora rehetra ao am-piangonana non tsy any ny tiako ambara fa manaitra atsika ray aman-dreny tsy mora ozy de zay isika ray aman-dreny devant les preuves hoe resaka finoana isika faible ora nefa ny zavatra takian'Andriamanitra amitsika de tsika ihany koa mila mitaizany zanakitsika ahafahany finoana la foi maniry ao am-pon'ny zanakitsika makatoerana ao am-pon'ny zanakitsika ahafahany zanakitsika mitombo ara-panahy ho tonga olona pino ary tsy pino fotsiny ihany fa hoe pino miasa ho an'Andriamanitra de tsy mijanona amin'izay asa izay fotsiny ihany hoe système nyresahako fa tena misy mihitsy vokatra de za moa raha mitena an'izay resaka vokatra zay de miara-panahy foana no ataoko mialoha tiako tenena amin'izay de vokatra ny fanahy rehetra ny resaka don spirituel ministère
Mpampianatra ohatra ny dokotera na ny mpanasitra na zavatra ohatr'izany zay le hoe finoana rahan'asa. Mpino anankiray zany tokony soit izy manana ny 5 ministère minimum mandray am'ireo manana don manasitrana isan-karazany maminany miteny tsy fantatra sisa rehetra don spirituel la taleta avy amin'Andriamanitra zavatra ohatran'izany ka zay mahatonga nany teny misy fotoana na nipresaka teo hoe efa mba nipezy ianao ve efa mba nitsapainao ve efa mba nanao auto évaluation ve ianao teo amin'ny fiainanao amin'ny échec rehetra niainanao eo amin'ny fiainanao ny zavatra tsy fahombiazana rehetra efa mba napetraka ao ve ny fanontaniana hoe maninona ny finoko no tsy nihetsika tao anatin'ireny ary zay ny tokony iverena antsika amin'Andriamanitra aoriana ny fandinihan-tena ikatsahantsika indray an'izay relation zay mangady isika mitolona miady amin'Andriamanitra. Définition an'ilay finoana vetivety haitsika rehetra le izy Hébreu 2:1 finoana ny finoana ny fatokinany amin'ny zavatra tsy hita fatokinany amin'ny zavatra antenaina fanehoana ny zavatra tsy hita zay le izy amen manatena fotsinotsotro zao zany ianao hitanao le tantara ny mpanjaka voalohany 7 teo hoe Elipaminany de ndany ianao makany amin'ny goaikany amelona anao de mandeha fotsiny andany ianao makany amin'ny vehivavy manantena de raha toizatsika le tantara de le vehivavy manantena ny teo ampakanakitay izy mandroka kitay tonga Elipaminany de ianao fantatra fa mpanompon'Andriamanitra ianao misy finoana zany ao anatin'ilay vehivavy fa zany efa osisy tsy manana Elia miteny hoe ndana anambary mofo mba hoaniko izy Elipaminany de lay vehivavy manano teny eto miteny hoe zaho izy tsy manana afa-tsy dilolo kely vodina tavoara sy mofo kely koba kely eran'ny tanan'ila sy dilolo kely amina vodina tavoara zany hoe efa tena hoe dernière réserve zany inanandreo zay sisa ho sisy de ho faty reo zany sisa no préparenay de ho faty zay mianaka mafy nge zany reo olona fandana ihany aloha izy Elipaminany amboary le mofo anahy tanareo am'zany any mbola niany Eli indray aloha zany ny amboarina fa tsy nianareo mianaka kely de noho lay finoana tao anatin'ilay vehivavy satria fatany hoe mpanompon'Andriamanitra zay le niteneniko atsika teo relation amin'Andriamanitra aloha fa rehefa mipetraka ny relation amin'Andriamanitra de misy an'io grain hoe finoana io de tahaka an'le tepon'ilay vehivavy eto manano teny eto ka na tsy mety amintsika raha ny zavatra takian'Andriamanitra takiany Elipaminany eto hoe mofo anahy aloha amboarina fa nareo mianaka tsy mihinana aloha fa noho ilay finoana ao anatintsika maneho lay zavatra aoriana satria raha mintsika hoe hoanina tsy hoany fa za teny amin'ny teny aminao hoe raha efa miteny io finoana io de tsy izay hoe hoanina tsy hoany zay fa tonga de hoe hoany io rangaha mety foana io rangaha fa na tsy mihinana ary zay mianaka kely de mety foana zay nge le toepony le vehivavy eto vehivavy manano teny eto ny aopony araka le finoana ao anatiny de tsy mijery an'izany izy fa bon zay ny teny ty mpanompon'Andriamanitra ty Elipaminany de mbalako mofo ary izy fa na efa tsy nihinana herinandro ary zay mianaka na efa tsy nihinana 2 andro 3 andro ary zay mianaka tsy manino zany fa ny Elipaminany aloha ny amboariko satria zay ny tenin'Andriamanitra de ny finoana ny maneho an'izany zay le expérience tokony velona any apotsika sy tokony velona eo amin'ny fiainantsika de mitoy an'le izy tantara fio de haitsika rehetra tsy lany ny koba tao barika ary tsy ritra ny dilolo tao amin'ny tavoara de mbola mitoy ihany ny tantara de Elipaminany indray avy eo midélogien ny mpaminany ny bala isan-karazany fa nipotsampy nay moa efa autorité contexte hafa indray fahefana avy any amin'Andriamanitra misy resaka finoana daholo miseho anatin'izany acte de foi finoana raha an'asa resaka an'izay Elipaminany ny délogien ny mpaminany ny bala izay de mahatsiaro an'le ranabavy tratran'ny fitsaram-bahoaka tany Mananjary nanipena-kisoa nandrava latoany tiako tenena am'izay de hoe
tsika koa misy fotoana mbola miresaka finoana foana tsika satria finoana io no maneho atsika ndraindray tsika ny saitsika no mitarika atsika maninona no saitsika no mitarika atsika satria tsy mipetraka ilay relation atsika amin'Andriamanitra fa ny relation atsika ao anatina système na ny relation ao anatin'ny zavatra voaray atsika ny zavatra nampitaina atsika no ny séduire atsika dia nahatonga ny saitsika anaiky fa tsy zay le izy fa tsy zay le finoana eto fa Elipa aminany toy an'ilay mpanjaka voalohany 7 raha nandingana ny mpaminany Baly izy nandatsaka afo avany any ndanitra izy nandevina ny fanatitra ary nampahitana azy ny amin'ny fiafarany vehivavy janga Jezebela eo ho an'ny alika ny fatany fa finoana daholo ny naneho anazy amin'izany fa tsy fisaina na hoe andeha andravany ladoanina ohatrany tany mananjara na hoe andeha andro hava amono ny mpaminany Baly na andeha ho any amina vehivavy manano tena anankiray dia iteny aminy hoe anamboary mofo fa misy zavatra simba be da be ao anatin'izany raha lasa fanabavy raha vao tsy le finoana no maneho anao raha vao tsy le relation amin'Andriamanitra dia ao anatin'izay relation zay misy fitenenana avy any ambony parole la parle ary zay ny Andriamanitritsika ny Andriamanitritsika dia Andriamanitra mifo ao anatintsika fanamasina no mipitsika ao anatintsika fanamasina no miteny amintsika fanamasina no manambara amintsika dia isika ho mila mahay maheny sy mandre an'izay mbola ho jerentsika izay amin'ny fotoana mety azy hoe ahoana mahafantarana fa avy amin'Andriamanitra ny zavatra anankiray tsy avy amin'Andriamanitra ny feo anankiray dia izay rehetrarehetra zay fatorany atao hoe finoana ny finoana no manosika atsika avy eo anatanteraka asa iroso amin'ilay hoe miasa amin'izay tsika fa tsy mijanona fotsiny amin'ilay hoe fandrenesana tsy mijanona fotsiny amin'ilay hoe mahazo fahitana mahazo zavatra fa miroso amin'izay amin'ny fanatanterana satria mino misy fotoana tary ambony any teny hoe mamoazy aloha vao mendrika ny fibebahana ozy Jaona mpanao batisa tamin'ny fariseo izay ny témoigne tamin'ny Jaona mpanao batisa hoe mba ataovy batisa fa tellement ny fariseo dia tsy nisy relation tamin'Andriamanitra fa ny s'enrichir tamina resaka document ny Torah fahalalana ny amin'ny soratra masina fotsiny ihany fa tsy nahazo toerana atao am-pony izay relation tamin'Andriamanitra izay indrindra ilay finoana d'ailleurs za tsy te teny hoe ny pratique ny Torah very zareo amin'ilay finoana ny tiako tenenina hoe mino tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra ny sainao rehetra ny herinao rehetra ny fanahinao rehetra ny mombanao rehetra zany nefa Jesosy Kristy haitsika hoe izy nanomba an'i Jesosy Kristy ny fariseo ny jiosy finoana zany ny tiako potserinao anatin'izay fa tsy le fahaizana le hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao fa ny fariseo tena naneho an'le fitiavana sy alohan'ny Torah araka ny didy sy lalàna miservira amin'ny templa mamboatra ny zavatra ao amin'ny tempoly ny fanatitra sy ny sisa rehetra izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra araka ny lalàna ny boky ny lalàna dia elohana tena nafanafota amin'izany ny fariseo fa le côté fitiavana hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra amin'ny sainao rehetra ny fanahinao rehetra ny herinao rehetra ny sainao rehetra ny herinao fanahinao rehetra izay tian'ilay finoana ary zany ny zavatra tsy ampy amin'ny mpino amin'izao ry arana zany ny zavatra tsy ampy amin'ny mpino amin'izao farany maranako ny fizarako mitandrema ho ahy isika averiko foana fa ny zavatra misy rehetra dia mamono finoana télévision na jirentsika mamono finoana ny collègue de travail mamono finoana tanareo ny collègue any ampiasana rehefa miresaka izy dia inona ny zavatra resahana raha be zany hoe manao partage verset biblique mifampahery mifananatra amin'ny soratra masina fa inona blague zale ny tantara fiainan'olona mifampisemontrer challenge na vidéo mampime ny antsasany ara moa dia hoe film mamofady zavatra abominable rehetrarehetra mamono finoana izany
ohatra anankiray zay mitandrema isika ohatra faharoa fa ny fiarahamonina iainantsika de mamono finoana eo Madagasikara fotsiny jereo etalahiky Madagasikara zany hoe mangina tsy mahazo mitory teny tsy mahazo manambara ny sitrapon'Andriamanitra bo any antsika moa zany lalàna goragora be fa aty Eropa de tena maty ny finoan'ny olona ary raha toko hoe taonjato maromaro lasa izay la France, Allemagne, ny Eropa zany de atao hoe pays chrétien na de ataoko hoe mirona betsaka amin'ny religion katolika ohatra izany tsy mihafa fa zasa miteny anao fa ny génération am'izao tsy misy mivavaka izany tsony tsy misy mivakoloha am'izany fivavahana izany tsony aby antitra ray sy roa sy telo sanitanao satria isolery zareo tsy manana zavatra hoe avec qui on partage la vie de any am-piangonana izy miatsampy de any izy mba misy œuvre de charité kely afaka mba mifampiresaka amin'ny olona na de 5 minutes ary efa important be aminazy mba misoulager ny fiainana lasa zany sisa ary ny finoana de tena maty ny génération aty Eropa tsy mino zany viany taninao moi je crois pas adaly ianao za zao nefa ny traité ny olona hoe adaly tsy ilana azy tsy tononoko aminao le moa fa tena hoe blessant be le izy Jesosy Kristy mirepare atsika fa ny ficonsideren'ny olona tsika zany manana finoana de hafa mihitsy ary zaho mamerimberina foana fa ny zavatra misy rehetra de mamono ny finoanao mamono ny finoantsika zany ny zavatra misy ety amin'ny tany iainako aty Eropa anao Madagasikara efa manomboka jeritrano tsika ao Madagasikara ny artiste ny sarim-bavy ny politicien ny karazana mpangalatra rehetra amin'ny endriny isan-karazany manao asa soa ary lay asa soa nataony mialoha anaromany an'ilay fangalarana ambadika sy aty ny lalina fa itenenako anao ireny zavatra rehetrarehetra ireny de mamono ny finoanao pourquoi zany teny an'izany raha misy sarim-bavy anankiray manao asa soa izy de miteny izy hoe izao asa izao izy de isaorana n'Andriamanitra mamahany olona izy amin'ny lasopy na mizara balina friperie izy akanjo anjaza madinika tsy ratsy zany tsy ratsy zany lavatra tsara zany fa izy tsy mety mivavaka mihitsy izy tsy mety mibebaka amin'ny mahasodomita azy tsy mety mifona amin'Andriamanitra izy amin'ny faritony sy ny abomination iainana fikirany foana izay esprit sodomita halan'Andriamanitra tsy toy nandatsahany hafa tany amin'ny Sodoma sy Gomora nandrahany ny Abrahama namoaka ny Lota avy-mianaka de izay image zay ny hitan'ny génération am'izao fotoana izao de tonga pisitraka n'ilay sarim-bavy ary ny akamaroan'olona ary lasa misy fisainana sy fieritreretana toa manam-bola toa manan-katao ireny olona ireny toa mety ny fiainana de lasa tsy ao intsony ilay fisainana sy fieritreretana hoe ny finoanany afaka miasa manamboatra ny fiainantsika ao anatin'ny contexte foana hoe fakatsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana de manampy antsika izany rehetra izany de lasa manakombona baiboly ny génération misy manakombona baiboly ny taranaka misy am'izao vanim-potoana zao fa lasa midera sy manao avokany reny karazan'olona mpihira na sarim-bary na sarin-dana politisiana na isan-karazany reny mamono ny finoantsika ho azy ao fiarahamonina misy iainantsika izao mety ho fe mandrava mandevona ny finoako sy ny finoanao ka raha tsy tsara fiambenantsika raha tsy ampivavaka isika raha tsy tsara fifatorana amin'Andriamanitra itsika tsy ola i relation intime za miteny amintsika fa tsy afaka andeha lavitra tsika mijanona fotsiny ihany opino ao anatin'ny système mijanona fotsiny ihany opino étiquette tsika mijanona opino fotsiny religieux tiako tenena am'izay resaka hoe pino religieux zay de reo pino ohatrandreny any am'ireny le antoko politika isan-karazany reny TGV, Mapara, TIM,
miaro ny filohany sy ny antokony fotsiny any ny tompontsoan'ilay tokony misy fotoana tsy conscient tsy fatantsony hoe ny fiainan'le olona rovany mety aminy côté araboly arak'le fikendreny fa ny fiainanao miantoka lasa mpiantoka ny fiainan'ireny olon'ireny fotsiny ianao de ny fotoana mandeha ihany de maty ao anatin'ny fahotanao ianao de zaro ny olona rehetrarehetra ireny ilay sitrahanao ireny efa araky ny fifatorany amin'ny fanaratsiny efa tsy manana antenany anankoatra ntsonge izy fa tsy hoe misy fibebahana lalina be ataony sy fanonerana important be koa zay ohatra ny Zakaiosy hoe ny zavatra azoko tamin'ny tsirariny rehetra ozy ny tsy marina rehetra de onerako afy 3 eny 10 eny 100 eny sy ny sisa rehetra teny atsipy zay ho anareo zay te hibebaka ho anareo mpanao politika te hibebaka ho an'ny filoham-pirenena anankiray natsapo hoe tsy nentina nataony te hibebaka misy fanonerana io attention tsy zano tsy hoe mampitahotra atsika tsy hoe inona koa zay no saritana antsaitsika foana mandehana mirariny sy nitsiny sy ny araka ny sitrapon'Andriamanitra araka ny baiboly de mibeba ny verena amin'Andriamanitra raha ho avy ny zanak'olona moa hita finoana ety ambonin'ny tany Jesosy Kristy ry havana ny teny an'izany ary efa tsindron Jesosy Kristy tamin'izany vanim-potoany zany fa ho vitsy de vitsy ny olona ho vonjena satria ena nisan'ny mpino ho maina ny mpino tsy anana n'izany esprit tsy anana n'izay olona hoe amby valeur amin'ny mahampino azy zay tsony ny mpino aty amin'ny génération iainantsika tsika zao anatin'ny tribulation de afaka rifesinao hoe atraizany lanjan'ny finoan'ny voisinanao lanjan'ny finoanao miainga aminao aloha lanjan'ny finoan'ny mpino mpiara-mivavaka aminao de hiditra grande tribulation tsika mbola ho mafy ny fanenjehana ny asan'ny fanahy tsaratra amin'izany vanim-potoana zany de imagineo tsy ahoana ny finoana moa hita finoana ety ambony tany va izy zany teny aminao fa raha Madagasikara fotsiny any amitsika samitsika malagasy de tena malahelo am'laza aminao fa mbola tsy tonga akory ary ny zanak'olona de fa zero finoana daholo ny akamaroan'ny mpino toriteny am'izao nge ny akamaroan'ny toriteny nge tsy toriteny manaitra finoana tsy toriteny mamoa finoana tsy toriteny mitondra amin'ny édification ahafahan'ny olona anankiray mitombo ara-panahy ho mpino mpiatrika épreuve am'izay finoana zay fa mpino tezaina mpino ohatrany hoe amena biberon mpino ohatrany hoe ampifalifaliana mpino ohatrany hoe animena fotsiny ohatrany hoe spectacle sanatriny zany mialatsina ohatrany hoe i misy mpira anankiray ohatra hoe miry mahaleo mialatsiny am'ty ohatra ity de reto avy ny hira ao alahatra de dama zany resaka damasy be koa de zao avy ny hira ao alahatra zao mety hotian'ireo mpinondreo zao no mety afalifaly an'ireo mpino zany ohatra zany ny culte ao am-piangonana am'izao vanim-potoana iainantsika zao fa ny olona misy an'izay acte de foi hoe finoana mihetsika izay miditra anaty fiangonana ao anaty fiangonana mivoaka ny fiangonana any amin'ny tokantranony maina ry havana mampanahelo fa maina tsy hita izany ka izany no antony anaovako rappel kely amintsika voalohany amin'ny tenako mizara amintsika rehetrarehetra fa na ny tenako ary de ao anatin'izany combat izany ao anatin'izany ady zany raha lasa ranabary finoana i finoana io no ahafahantsika mandova ny fiainana mandrakizay finoana no namindrana ny enoka ho any amin'ny fiaina tsy hita enoka nge tsisy hoe culte nataony zany tsisy hoe fotoam-pivavahana ny vonjeny zany tsy nisy hoe asasoa nataony zany tsy nisy hoe zavatra be da be système isan-karazany tsy maintsy narahana fa de nafindra an'Andriamanitra fotsiny izy niala tamin'ny fiainana misy fahafatesana makany amin'ny fiainana mandrakizay tonga de enlevé makany amin'ny dimension anankiray indray finoana izany tadidio meolanja izay teny no lazaiko faran'izay meolanja zay raha lasa ranabary zay resaka enoka zay fotsiny any important be zay mampahery atsika fikiro Jesosy Kristy mahereza travaillons ny finoanao
ahoana moa zay hoe travailleux ny finoanao zay ny preuve rehetra io ny fiainanao atreo. Raha ohatra ianao mahatsapa hoe reraka, exemple anankiray ty faible, de eny mihitsy ianao no mamono finoanao miady ao anatin'ny vavaka au lieu de hoe anatona mpanompon'Andriamanitra ivavahana. Exemple anankiray zay anarako ny sainao zay, etseo lay finoanao. Fa za miteny aminao fa iao Elohim mandriamanitra tsy to, mandinika ny vosony fo, fa rehefa mandrefy ny etaetanao izy voarainy ny vavaka ao mipaka ny lanitra, mihetsika izy de izay lay finoanao manetsika an'Andriamanitra, de ohatr'izay avokoa ny preuve amin'ny fiainanao. Averiko tsara hoe rehefa misy zavatra tonga sy miseho amin'ny fiainanao, obstacle na épreuve na fakapanana zavatra ohatran'izany, de au lieu de me consulter, au lieu de mangataka vavaka amina mpanompon'Andriamanitra, ohatra iray ho azy zay zaraiko aminao zay, de anao mihitsy no mamoa an'ilay acte de foi ao anatinao, mamono finoanao, foazonao ny finoanao, témoignage no zaraiko aminao za zao mbola tsy pasteur tam'izany, tao anaty galère. Niasa mafy ny vadiko, mitondra voky izy, za koa tao anatin'ny asa mafy. De rehefa nody tokony sahabo tamin'ny valo sasany alina teo io, tonga tao an-trano. Vadiko bevoka 3 volana mahery kely, de izy efa malemy tsy mahetsika eo ambony fandriana. De zao ny teny vadiko, ametro tanana dada ozy izy, ifavao marary be ny kiboky. En même temps izy miteny mahazo vision, mahazo zavatra ametrao tanana iny amy vadinao. Nametra tanana tamin'ny vadiko tamin'ny anaran'i Jesu Kristy. Teo ny eo de misy zavatra nangatsika be, de vondray na may be de miverina nangatsika be, ny safelika ny kibon'ny vadiko, mifanandrify amin'ilay zaza mipetraka. De nanomboka teo ritra ilay zavatra namparary anazy, ary tsy narary tsony izy, teraka somatsara ilay zaza. De ny anaran'ilay zaza mbola lazaiko anao hoe tsy zany no teny azy, fa mbola pastora ankoatra indraiko ny profetizeny anaran'ilay zaza. Tsy tomoniko anao ny anarany na miana azy hoe ity ny anaran'io zaza io, izay efa tato am-poky ihany koa. Tiako tenenina aminao am'izany zavatra rehetrarehetra izany de miverina amin'ilay zavatra teo hoe essayeo andramo, ny fiarahana amin'ny tompo de fanandramana tao, obstacle. Andriamanitra tsy manameloka atsika izany mihitsy. Ary rehefa tsy ety io, araky ny fijerintsika de maneho amintsika Andriamanitra. Rehefa mety ihany koa de manokatra ny fahitantsika Andriamanitra. Masom-panahintsika, mampiditra atsika ao anatin'ilay acte de foi. De nanomboka teo de mipetraka ny zaza ary teraka somatsara 10 taona izy zao, aka ny 20 taona. Ary tena hoe misy ny voninahitr'Andriamanitra tokoa, hiderana an'Andriamanitra tsy to, mahafinaritra miaraka aminy. Partageko aminao za, betsaka ny zavatra niainako nitofitovy tamin'izany tranga izany. Na izany na izany ary tsy afaka irearea, ary tsy afaka ihany koa hiteny hoe efa tsara ny fifandraisako amin'Andriamanitra. Fa ny an'ny Paoly ianao hoe tsy taky nefa nahazo sahady aho ozy izy Paoly. Paoly no miteny an'izany, nefa Paoly araky ny fanambarany de hoe tsy izao intsony ny velona fa Kristy Jesosy ny velona tao anatiko. Zany efa tsinitsinona, isika ianao tsinitsinona ao anatrehan'Andriamanitra Jesu Kristy, malona ny dimension spirituelle any Paoly. Inona ny tiako ambara? Tiako ambara ariavana de hoe na de nisy ara ny exploit, parenthèse kely, hoe zavatra ara-panany sy teo amin'ny fiainako, zavatra tahaka an'izany, dia maily foana. Ary tsy hoe iny zavatra vita iny akory no antoka ny fiainako mandrakizay, fa
ny androany no mikondy. Zany hoe raha amin'izao fotoana iresantsika izao zany andro solafaka na rehefa avy eo andro solafaka dia mazava ho azy fa tsy afaka mitovy ny fanjakan'Andriamanitra. Ary zany zavatra izany koa dia tena tokony mipetraka tsara amin'ny fisainantsika sy ny fieritreretantsika amin'ny fanarahantsika dian'Andriamanitra. Satria matetika isika dia disfocaliser amin'ny zavatra tsara rehetra izay nisy fa ny androany dia adinontsika. Marina fa miteny ny Baiboly hoe saintsaino izy ny fagagana rehetra nataony, hoe motive antsika ireny, manamboatra antsika ireny, fa ny tena tiako ampitana antsika dia ilay méfiance, ilay hoe mitandrema foana amin'ny zavatra rehetra rehetra. Satria zaza miresaka amin'izao hoe betsaka ny mpanompon'Andriamanitra efa lavo. Nanana exploit be izy tany aloha tany fa avy eo izy lavo riavana. Satria noeritreretiny fa ilay exploit vitany sy ny zavatra rehetra niainana tany aloha rehetra tany hitazona azy ho amin'ny fiainana mandrakizay sy ampitsorana azy ho aharitra amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Non! Ary izay no mahatonga mampita an'izao afatra izao hoe ny finoana tompoko dia izao fa ny finoana no ahafahantsika maharitra amin'izany rehetrarehetra izany. Raha mbola tsy maty ny finoana ao anatintsika dia afaka foana isika miady ny amin'io fanjakan'Andriamanitra, miady ny ho isan'ny ho zanak'Andriamanitra, miady ny ho parmian'ny fidèle ao an-danitra ao. Fa raha vao maty ny finoantsika, malgré tranga be da be efa misy makany am-piangonana ihany le olona fa tsy ao amin'ny tsony ilay finoana, tsy manana ny grain tsony izy, toriteny ihany izy ohatran'izao ataoko izao fa tsy manana finoana tsony izy, tsisy grain akory aminazy, fa resaka par connaissance verset biblique, connaissance acquis, zavatra ohatran'izany, fahalalana azo zay fotsiny zaraina par cœur, fa ilay finoana mandetsika. Dia ohatran'izay koa hoe mipitera louange, ny conducteur de louange, ny mpihira be da be, tsy manana ilay finoana. Dia izay no antony anarako antsika hoe kolokoloa ny finoanao, terezo ny finoanao, mivavaha mandrakariva mba tsy ho reraka ho zany Baiboly. Mitahiry ny finoantsika daholo zany, mitaiza ny finoantsika daholo zany. Fa rehefa miorina sy mipetraka tsara ny finoanao anatinao dia mazava ho azy mitohy amin'ny fitaizanao ny vady aman-janakao zay, ny zanakao na ny vadinao, manamboatra ny relation rehetra ao amin'ny tokantranonao, manamboatra izay mikitotoana sy ny obstacle rehetra ahafahanao mandravandrina dia ny resaka finoana. Acte deux fois ny ahafahantsika mandravandrina. Zay ny afatra fa mirarosoantsika rehetra dia mametraka ny veloma, manonona ny fiadanana, vavaka vetivetsika amarantsika amin'ny fotoana. Dia manaraka indray raha sitrapon'ny Tompo, mirarosoanao olo-pinoana, ny oloko marina ozy ny Baiboly no velon'ny finoana, raha miembotra kosa izy dia tsy sitraky ny fanahiko. Tsy ho isan'izany anie isika hoe miembotra ny finoana. Betsaka hoy ihany efa teo fa lavo izy amin'izao vanim-potoana Jesosy, satria tsy nahay nitahiry sy nikolokolo an'ilay finoana. Dia tsy marina intsony izy dia olona marina ry izy tamin'izany vanim-potoana izany. Zay no izy fa misaotra an'Andriamanitra lehibe, misaotranao Andriamanitra tsy to, misaotranao Jesosy Kristy ny amin'ny teny voazahara, misaotranao ny amin'ny zavatra rehetra. Ianao manositra ny teny, ianao ihany koa no mamanga ny fon'ny tsiraray, manetsika ny fon'ny tsiraray, miditra ny ampon'ny tsiraray ihany any anatin'ny fisainana sy ny fieritreretan'ny olona tsiraray ihany, izay mbola ao anatin'ny fisalasalana na ihany koa ireo ao anatin'ny épreuve tsy manana moyen very reraka. Ampio izy Tompo, ampahitao azy fa ny fihetsehan'ny finoana ao anatiny no ahafahany manova ny fiainany, ahafahany misonga amin'ny dimension spirituelle, fitomboana ara-panahy, irosoana makany amin'ny tanteraka. Io ny teny voazara Jesosy Kristy, io ny tsiraray avy dia ianao ne manositra ny fotoana rehetra efa vita sy ny ho avy. Apetraka eo am-pelantananao ny fahasalamany tsiraray avy, ny tombonandro efa nisaorana ianao, dia ianao ihany koa tompony mitahiry an'izany mba hahafahanay miexpérimenter hatrany ny lafiny ara-panahy, ikolonay ny finoanay, ahafahanay mitoky sy mahatoky, manana assurance betsaka amin'ny fanarahana anao, Tompo ray tsy to.
ny anaran'i Jesosy Kristy veloma tompoko mirary soatsika rehetra tain'Andriamanitra daholo